Voarantsika manaraka kosa izao ireo tapatapam-baovao izay nangoa ny mpanao gazetintsika teto amin'ny fahitalavitra Madeve tamin'ity androany ity. Niaran-doza tetsy Ambatonakanga ny fiara nitondran'ny Sara Georges Rabearso sy ny fianakaviany androany maraina. Soiana nefa fa tsy nisy ny naratra na koa namoy ny ainy. Raha zoina ny fandehan'ity lozam-pifamoivoizana ity dia noho ny fipetraka ilay fiara voadona no nisorohana ny fahafatesan'olona. Tanoany tamin'ny fitora maraina no nitseho ny loza. Tamin'io fotoana io raha araka ny fanazavana dia fotoana nidiran'ny mpianatra mihitsy. Nandeha nanatitra ny zanako nianatra ato no tampoka teo nisy fiara kely avy any amin'ny fidinana avy any laoty iny nandona ny fiarako avy ao aoriana hoy ny fanazavana nomeny Sara Georges Rabearso raha ny noresana tarobe izy. Ny fanazavana voaray ihany moa no nahalalana fa dia tapaka isatra avy any ambony any ity fiara ity ka izay nidona tamin'ny fiaran'ilay mpanao politika izao. Nisy ny fahasimbana tamin'ny fiaran'ny Rotonta fa soena nefa fa tsy nisy ny naratra na ny namoy ainy. Mety ratsy ny nefaran'ny loza raha toa ka tsy tafajana teo amin'ity toerana ity ilay fiara maty isatra ity raha ny fanazavana. Fotoana izay nahabe mpianatra mantsy io fotoana niseho ny loza io. Azo lazaina noho izany fa dia nanavitra ain'olona ity lozam-pifamoivoizana niseho ity. Teratany Tanzaniana iray indray no tratran'ny polisy nivarotra zava-mahadomelina tetsy Analakely. Tsy zava-mahadomelina maivana nefa izany fa dia fantatra kosa fa irony avolenta irony satria dia kokaina no namidiny tamin'izany. Raha araka ny vaovao voaray dia voalasa fa fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahalalana ny fisian'ity lehilahy izay manao varotra maizina ity. Fantatra fa tovolahy iray teratany Tanzaniana mivarotra drogue na kokaina eny Analakely. Taorian'izany dia nanao ny fanaramaso ny velam-pandrika rehetra ny polisy koa sarona ity lehilahy ity Hassan Reynold Damsangi 20 taona monina etsy 67 hektara. Rehefa nozavaina tany aminy dia mbola nahitana kokaina ny lanja 10 grama izay nafeno tany anatin'ny silipony. Fantatra fa efa 10 taona mahery ity teratany Tanzaniana ity no tonga teto Madagasikara. Ny ankizy fa azy ireo rongony mahery vaika tratra teny amin'ny ireo ary mbola teratany Afrikana ihany koa no mamatsy azy. 7 alina ariary no ividianan'ilay teratany Tanzaniana ireto rongony mahery vaika any amin'ilay teratany Afrikana Kambiana ka izy indray no mivarotra izany no 4 alina sy iray hetsy avy eo. Efa ho 7 taona no nanaovany io asa ratsy io ary efa nigadra intelo teny Antanimora izy no niresaka zava-mahadomelina ihany. Marihana moa fa tsy manana taratasy ahafahana mipetraka ara-dalàna eto Madagasikara ity teratany Tanzaniana izay trahatehaka nivarotra rongony mahery vaika